sy ampitaona ireo marary fosomoratoina dia hiangaviana tsy hiain'ity tantara ity. Record FM manolotra anao izao. Telo andro sy telo alina. Nosoratany Radrigadol. Liva, ralala, lila, olo-ravaka no anome aina ny tantara. Nandray feo sy nanatotosa miaro fi. Telo andro sy telo alina. Allô, maheno ve lahy? Tapatapaka kely le tsy amin'ny fifandraisana izany a. Zay, maheno a. Manao izay lahy? Ity an-dalana izay, efa tsy ho ela moa dia hiditra nambositra ozy ny mpamily. Malahelo, sahady ve. Ka niraky ny fanjakana tsy maintsy ataoko. Sako ty an'lahy. Mambe le lalana aloha be fiolany ry aloha lavitra ry zao misy tetezana efe ndraindray hita le tetezana dia ndraindray tsy tazana fa betsaka fiolana ny lalana nytontono ny fandehanay ka efa mitra tetezana izay tsy betsaka fiara mifanena aloha ry midina fidinan'indray zao no misy fiara lehibe mifanena aminay ery ambany be rindry ny ranotazana avety ambony tetezana ary mivilavila be tika meo miditra ny tetezana ity zany a. Oay tandreo Faniry allô. Miaraka amin'ny dada fa misy fanasera-tena androany a. Hatray, ngamo tena tsy tadidiko. Tena manana fotoana hafa io a. Tray kose, dada kose. Dada ve mpanasatra dia tsy matadidy fa misy entraînement zay. Dia mbola manao fotoana hafa indray. Hiatrika finale nge zay tsy ho ela. Tena loza tokoa zany. Ao fa iantsan-dralahy hoe tsy afaka indray e. Enao kosa ary tsiry a. Ny ankizy efa vonina hiatrika famaranana dia enao indray manadino. Fa fotoana hafa inona zao zany? Ka hiaraka anao ping-pong izay mpinamanao ampiasanako. Ahemory fotoana hafa ny anareo fa afinaretana. Hita ho azy neny. Namako azy izay efa antahola. Enao very tsiry dia tsy menatra raha resy ireo ankizy vavy ireo. Tonga dia mendrasany naty fiara ary volana. Miandra ny dadany Enao ko dia fa laly ry mandeso ka alahelo mihitsy ange ara resy ireo e. Fantatro ange ny fahaizany voale. Ka enao ohatra ny olona tsy tonga saina mihitsy. Miping-pong nareo fa nalana andro. Any koa ve dia tsisy vehivavy arakaraka aminareo dia avy eo janony any zany resaka zany vatsy. Efa iantsan-dralahy ry ahy. Zay va lasy zay. Ataovy tsara moko. Bravo be ho anareo. Mety tsara fanazara-tena. Tsy maintsy mandresitsika. Fa zao raha pitsilady mbola misy fa tongava daoly.
volana vilondry e tonga de midindry reto ny vola efa ty amin'ny taratasy kely ty ny zavatra vidina ny soratany eny misy ataondry fray koa amin'iny dada zaho mbola iaraka amin'ny namako ka izay fa mbola isolakanjo volana zanakao ve mijery ny fanazara-tena anareo ateo ka mahay le ankizy mo ianao koa entitra miaraba tompoko misaotra fa iza moa zafady rivonao anarako tadidika anao satria samy tao amin'ny lycée tany Tsirabe sika zafady fa tena tsy tsavoko zay mbola classe de seconde fa nareo fa terminal de anao na laza be tamin'ny ekipa volley lehilahy mikapoka nataonao sarotra tatazan'ny ankilany foana tamin'izany efa taloha zany zao efa nahazo taona zany ary ianao tena tsy miova mihitsiko rivo aloha no anarako monsieur Tsiry tena matatidi tokoa ianao faly mafantatra rivo moa nanaraka nijeryn'ny lalao volley foana na neny lehilahy na nen'ny ankizy vavy tany ampianarana ndesy foana ny lycée raha vao hoe nisy fananana natao tamin'izany misaotra mahafinaritra amin'ny fiarana tapoka ohatr'izao fa zao raha afaka ianao dia dao mba hiarany nala etaeta sady mba matsiary ny 5 taona lazy azo atao tsara tsy maninona ka malalaka ny fotoanako zao iany ary zao isolo-akanjo vetivety ary ry ny fiarako tonga dia andraso eny ary afa ho avy fandomberitsika amin'izao fionan'izao indray mahazo to zany io tain'Andriamanitra mahazo tokoa fa hoana zany nalalanao fa mpanazatra ny ekipa volley vehivavy eto Tomasina aloha ao pesana resadresaka ny mpiara-miasa no nandrenesako ny anaranao fa miasa eto koa zany ny rivo any Antananarivo fa mamita hiraka ty amin'ny faritra Tomasina fotsiny voatapabolana ary azy zay ny tonga tatiako zany sady miresaka eo moa zay no nalalako fa hoe eto anao no manazatra ny mpilalao rehefa sabotsy sy alahady dia zao tena ialako tsiny aloha ry fa zay moa ny zava-misy ny zandry kilasy aoriana foana no mahafantatra ny eo amin'ny kilasy ambony zay ny tsy tonga dia nafantarako anao vetrany mandeha ho azy ange zany ka nareo zoko ny modely fakatahakako indrindra ohatranao zay nalaza tamin'ny fanatanjahantena saharoko tsara tamin'izany fa nitale mihitsy ane no manentana ny mpianatry ny lycée Ray Manontolo indrindra rehefa hoe anatrika raha vao misy fananana nareo marina zany ka fa ny ekipa zaza vavy kosa aloha tafakatra foana matetika tsaronao very miso ry Faniry ry Simone na aibe kory zareo 5 taona lasa tokoa reny mbola 7 taona ny tena tamin'ireny mbola tanora kely tadidiko tsara fanirika na tsy samy terminal zay indray samy seconde fa tsy ray kilasy akory mpinamana be mihitsy zay samy mpanao volley tsinona zay nareo zay maniny ianao nomome aza atao mahatezitra anao aloha fa efa tamin'ny 5 taona lasany araka ny lazainao zany zavatra fa aza nyray anay tamin'izany izy raha teo tsara tare sady bikana dia nahasary mpiaro anay tanteraka mihitsy tao amin'ny classe de seconde le inona rivo tsy mpinamana be zany fotsiny nareo fa hoe miaraka mihitsy hoe tsy niaraka zany zay ka ny fitiavana fanatanjahantena no natonga anay hoe nifanatona tsipisipy zay ka rehefa taloha koa nge zany inona moa ny tokony hamenatra anao raha hoe misy zany tena marina nge zany mpinamana be fotsiny zay za kosy tena menina aminao ange zany ino misaotra ritsiry tsy nylazay ny Faniry ahy
tsoroko aminao fa tena nasary-piarao mihitsy ny fisinao hatramin'izay 5 taona lasa zay. Ny fahatongavako teto Tomasina sy nalalako fa hoe eto anao dia salasala ihany aloha ny anatona sy ny resaka aminao. Fa hony tsy azoko ny ambara. Ao ary fa olazaiko anao hoe tsy nanenenako anefa ny fahasahiko tamin'ny fotoana farany rehefa vita ny fanazara-tena anareo, ary koa nahita fa mananjanaka efa lehibe ianao. Ka inona moa ny idiran'ny zanako amin'ny resantsika? Nanjary natoko tena. Rehefa niaraka afaka baka izay dia samy nanohy teny amin'ny anjerimanontolo tamin'ny sampana agronomia. Tamin'izany no fankatiavanay dia mpivady izay sy faniry. Mba dadany ray zany nanantonanao azy zany dia ny anamarinanao fa tena tsy mifankaty izay sy faniry. Fa ndray ina azafady aloha raha nanafitoananao ry tio. Tena tiako loatra mantsy mivadika, tiako faniry ka nahasary-piarao ny lasany. Dia tinona moa zany fa ny fisinao? Ay, vadinao zany faniry zao. Eny saika tezitra ihany aloha satria ny fiainako manokana no sikirinao ny fantarina. Kanefa mazava amiko zao ka fa mbola veriko aminao fa mpinamana be ny fanakaiky-tapo fotsiny zahay. Rehefa taona maro lasako inge zany fiainana efa adiniko tanteraka ny tany amin'ny lycée zany. Tiako loatra ny vadiko e. Ary alefa olazaiko azy fa niontsika. Dia mampamangy azy. Ndao ifandray tanana aloha tsika. Sady lao anga isaraka eto tsika aloha fa mbola anao mananodiako raha alina ho any Ambatondrazaka io. Misy inona any? Misy fikaroana mikasika ny fambolem-bary ataoko any anao sy boribory manomboka ny alatsinainy. Eny efa naharitraritra ihany keo aloha izay resantsika izay fa andao arana inge. Za koa aza mbola etsena so tezitra eo mivady. Hoana-tena fa mbola iona ihany tsika. Oka fa za no andony lantsika teo. Velomy rivo. Eny ary velomy ianao. Dada le lehilahy niresaka tamin'ny dadiny. Izy zany? Ovina? Le tamin'ny sabotsy avy nanao entraînement iny zaiko dada koa zany. Le tamin'ny sabotsy re dada koa tsy ny olona tsy tonga saina. Le lehilahy eny olona mahafantatra iny samy ray fianarana izay taloha. Fa tesitra ngeny iny tamin'iny fa tokony nody aloha dada nitondra laoka natao hariva zany nanangarany tato. Nolazaiko azy fa niaraka tamin'ny lehilahy iny izy ho nitondra laoka ngia tamin'ny sabotsy ka efa tena riva beko. Fa taisinareo? Ka ndry efa nasaiko ny etsena fa tsy nety nge. Ka zany araka tamin'ny namako kosa kanefa ndry aza tonga talohako taty an-trano. Ka zany natezitra neny fa tokony niaran'ody ontsika. Zany mbola mampifindafinda azy io hatramin'izao. Zany dia hianatra fa izay efa narahanareo eo ka lasa izay indray no mandana mianatra. Tany etsena ry izy mianaka ny keo maraina dia gaga fa mitangorona ny olona amin'ireny fivarotan-gazety amoron-dalana ireny. Neneny koa zany ve vaovao mba mijery lohateny gazety amin'ireny ihany afa androany tena afaka. Inona ny tianao tenenina? Ny manorosory ny tena mitondra fiara indray sahirana rehefa mandalo amin'ireny. Tsy miraharaha le olona mitangorona dia any anaty arabe ny mandeha ny mpandalo. Ny tena ny matahotra so andona ny zareo. Za kosa aloha tena matahotra rehefa mandeha mianatra. Le skotera mitrifatrifana fanerinanao any sady ahampita orona domina mihitsy ny tena. Avy any akavananao any izy misongona, avy eo manapaka eo anoloana. Dia eo izy mandeha miadana indray. Ka mikasika lozam-pifamoivozana mihitsy ange mampitangorona ny olona. Lohateny lehibe hoe mpitondra skotera maty voaosy ny fiara be. Tsy voavonge zany rehefa faran'ny taona betsaka ny lasa. Ka farafahakeliny kosa loza telo no aseho any gazety atsara
misy an-tanàn-dehibe dia misy any amin'ny lalam-pirenena. Iakatra ny anefitra aloha fa misy fitsapam-pahaizana izay rapetso ay mandany e atsory ianao rehefa hisakafo nividy gazety ve noro miora ho vakiana? Nividy hijery torohevitra mikasika fikojakojana endrika amam-bika. Ny azy zany lozam-pifamoivoizana betsaka izany no tiako vakiana ka nisy fiara-panjakana hono ny aran-doza tamin'ny lalam-pirenena fahafito. Rivariva ary tsiry fa mezivezy ny olona mijery zava-baovao sady mitondra ny zanany miaraka mikilalao manjelanjelatra mitsivikely. Akaiky fety dia miravaka jiro maro loko ny afotanany mifankaty tonga dia fantatra fa mifampitatana na mifampisakambony. Sika ilay mivalako mba hita izay nijerijery fa sika koa nge mpifankaty ary tiako ange tia mahalalako ty re olona aoroka mivava mamy da hoe akatra amin'ity tohatra ity fa any ambony ihany koa zao mahafinaritra be. Raha tsy mbola viza malala dia ndao tsy ho vizana mandrakizay izany miaraka amin'ny olo tiako ndao. Sakafana tytsika ao fe tsy lafo be ndry ko manino fetengeny ihany re tena mifany olona hatria tia amin'ny lavarangana aza feno ny sakafo. Andao hiditra any anaty fa mety mbola misy toerana andro faniry ry aloha ry misy latabatra malalaka andao aingana so lasa nyreto olona vao tonga eto reto sady mitokatokana ndao aingana ka fa zongo mandana tonga dia petrao fa zay komany zay ho antsika vetrany. Mitakotaka ny hafaninany any anatiko rehetra tanteraka ihany fanareko io fanonjon'ny fitiavantsika ary tsiry. Zay dia tonga chéri tiako be nijery any lana anatona teo tiako manontolo le tsy momba ny lahy rehetra ary tsiry zany zao ihany sa efatra izay tsiry raiso ny tanako tifino tadidiny lava tsika ilay mbola tany amin'ny lycée mifampinamana be fotsiny tsika nanao volet samy variana fotsiny samy variana fotsiny lalao ngamba mbola zazasainy tsopo tsy nieritreritra fa tsy nitena antsika nadio saina dia mpinamana be fotsiny tsy nainany eo tamin'ny lany fitiavako tany anatiko tany tamin'ireny faniry sa menatra tia miamboapolo taona lasa tao anatin'ny tsiriny fitiavako izary zany tamin'lahy eny ry tsiry naneo zany tamin'ny fihetsiko sy ny fijery niandry sy nanao tena ho hitan'lahy hitoriany lahy fitiavana sy saingy fonary faniry mamela fa ifonako nandra tondrona be efa nitian'ny lamangina saingy sanamboraka ihany koa vendrany tena vendrana mandotratra menatra tsy teapiseho fa resy-piavana ny lahy fa fakondramasony lahy tsiry zany fitiavany lahy tamin'izany ve misy amintsika izao lasa ho aminy tsiry iany faniry ary ho mandrakizay ino avy lahy raha miteny aho fa tsapako any amin'ny ato fanahiko any fa raha mbola tsy arako izao vatantsika izao dia efa mpifankatitsika tany amin'ny mandrakizay tsy mihiny fotsiny aho fa malala ihany koa ary mbola hitohatra ny taranona ary faniry malalako tena fanondia tamin'ilay mibitsipisiany lahy fa te resaka amiko mitokany lahy dia milozatsika ny ankizy ka ela rery ny tiako ny lazana fa
iala tao atsirabe iny andro iny fa nivaly nifangatahako asa amin'ny radio nationale Antananarivo sy dia indro ny fotoana fakahitatsika farany ny fampijery tanaty masina aritsika sy ny teny ny fanatona ny tarehintsika hifanoraka amin'ny takolaka toy ny fanaontsika mahazatra rehefa isarana kanjo ny molontsika no ny fampitady ny fanoaka ny naritra toy ny fanonerana roa fotoana very dia izao tsy anaiky fa zao alina ihany alahy dia mandoa an'izany troso izany eny ekeko tsy ampiambahambany izany malalako izany fahoaka aloha izay fa efa misy manatitra ity ny sakafontsika be oa dada tarange andeha hianatra e mahino ve dada oa neny a ela be ange dada ao amin'ny tosy dia tara e dada inone enao veritsiry dia tsy mba mieritreritra fa ho tarange volana io e nga inao mararikibo azafatiny kisa dada idirako mba moramora ry volana tsy mahalala fomba inona koa ary ty tezitezitra ny trano ty e fa inona kosa ny naela be anao tao e zao tezitra ny ankizy zaza andeha hianatra nge iny e inona koa e ianao ihany no mahatonga nyzaoko miomana andeha asa ianao kanefa ny volombava tsy miaratra ny maso bongo ohatran'ny reny ratsy torimaso reny ny volo tsy miogo akory kisahan-danako andeha asa ve ianao ty sa ahoana fa atao tsy rototra akory e ao ny sakafonao lobaka sy mipataloha efa voapasiko ambony fandrinao aza menimenina ary miora ekanjo dia andefa tsy hinana tsy anatitra ny volana izany ianao io tsy mahandry azy afa omeo vola izy ataony fre andraso ary dada dia atery fefataraka isolakanjo fotsiny raha tsy vonina alohan'ny andianako ianao dia lasa tsy miandry ozy tsiry ianao ange mahatonga an'izao e tary volana aingany ianao e miomana fa za efa vita efa miomana e tsy mahandry afa lasa tsisy fanazavana tsisy inona fa motomototra ohatran'inona fotsiny andray roneny fangalasy dady aty reny vola dia mandana taxi moto mandeha mianatra e mihitsy oa dady herinandro izay kisitana sy mipetipety foana ny ataony atao trano hatrany amin'ny entraînement anay nge mivazavaza sady masika be izy sa indray nomenomenona ny ankizy eny dadanareo manjary kisitana be raha vao tsy manaraka ny teniny akia mety misy mampiasa saina azy angamba ny ampiasana ny any retsy ka nazany kosa aza rineny fa sorenana ny ampiasana ve ny entiny aty an-trano aty tena tsy toy ny taloha mihitsy izy mba manamby tamin'ny sy ny sisa dia tsy hitako akizy atao manontany azy fa valy boribory ny ataony mila tsy atamanaka monjomonjy iray trano asa izay mahazo azy fa amin'ny alina izy nge ohatra ny manofy ratsy izany miteniteny tsy aizy lazainy mikofokofoka ohatran'ireny olona misy miady amin'ireny aza indraindray tsikarotra roneny fa hatramin'ny resahany tamin'ilay olona izay izy dia ohatra ny lasa manao ohatran'io fa olona izy izany ry volana hitaneny nisy olona izay ny andry azy tamin'izay nanao fanazarantena indray mandeha tsy tadidiny neny ve ilay izy ariva be vao nitondra loaka tamin'ny herinandro iny lehilahy aloha sa vehivavy izany olona izany dia ohatran'ny izy tsy fantatry ny olona iny fa izay mpilalao baolina efa nandeha fa ry zareo mbola niresaka teo izay mihitsy ilay efa nahiko amin'izy milaza lava manao fotoana amin'ny pingpingpong ny lava io vehivavy lehilahy ka za mandainga amiko ianao ry volana vehivavy ohatrany ahoana neny koa efa hoe lehilahy le iziko
Ny anareo koa zany sandray nykisy tena anareo leobe tsy matamana mihitsy ato tsiray tsy reny fa mampite handositra hiala to mihitsy. Fa tsy matamana hoany tandremy kely ny vavandry fa mitady ho aizy indry ty ka ny anareo asarota-piary dia zandray ka ho aizy indry iny miverena ty dia mipetra ho andry nenoneno koranga hitako mihitsy fa niovy dada. Rehefa manofy izy dia manonona anarana hoe Faniry. Rehefa notaniako izy maraina dia mody tsy maheno Zany Faniry zany angery neny mety anaran-dehilahy sy vehivavy marenona eo ndry iakatra merindesona fa mbola misy tsy haiko ka. Tandremy kely zany mandositra miala ato trano zany zaza vao 7 taona angendry Tiako rehefa mifampitatantsika mandehandeha aty anaty voarotra izao ary sambatra ary Faniry satroko foana toy izao ny fiainantsika roa finaritra ny tany tsahana amin'ilay teniko ny rivotra malefaka manome atsitsika ny fiomborokely moa dia mira ao atsika sambatra itsirian-drano lehibe anoloana avy ny tendromahitra ity izao dia mamorona tobokely madio mangalahala dia lasa be mamorona renirano lehibe tsy fantatra hoe faraiza tsiria tiako ela azisarahana oko mandrakizay ny fitiavantsika sanatria amiko nisaraka milary Faniry tsy foto ela ndao anao dina mpitiavantsika roa oreny izao rehetra izao hatrany akoatra ny fahafatesana ro mandrakizay andao ary miara miteny zany hoe hatrany akoatra ny fahafatesana eo ary hatrany akoatra ny fahafatesana mandrakizay Faniry ho aizy indry andraso azalozana sambatra mananana Faniry aza miditra any mahery be nge io renirano io Faniry tandremo Faniry Tsiry mifaza maninona ianao manofy ratsy anga ianao Faniry volana efa lehibe indry ary efa azo ifampiresahana tsy zakako tsony ny ataony Tsiry misy vehivavy miaraka aminy mampirafy ahy izy tsy misy fitiavana tsony fa monjomonjo valobiraingina sy tarevinitra isaky miditra ny trano tena tsy azo kokory neny manjary maimbotoaka dada alina be vao mody ohatran reny tsy misy reny nefa izay mifanena ao andala tsara tsy manatitra mianatra koa izy izay nataoko andry hoe tsy zakako tsony miantsoantso an'izany Faniry zany izy rehefa manofy zakory neny tena leobe andeha ary volana ho aizy neny zaho koa anaraka amin'eny ka ifindrany amin'ny papabe any Tanamakoa petraka any ena vandravandrahana angavo nahita inony zao ny fosafosanareo volana eto anatrehako eto sakafoko vandravandra ohatran'ny voamaso mbo maty rehetra efa io ambony latabatra io ny sakafonao ry Tsiry fa ny zanako aza kitakitainao kely sy enina giny dirako tsy tiako tsony dada leobe mandalana ny efitranonao ry volana fa iaino an'izay rediredin'olona mamy eto ve raragiko inona koa andray ry dada ho izy mandana akanjo ry volana mba mila ny fitiavanao iny zazina ry Tsiry
efa natakalinao an'izao fanirinao zao izay mianaka. marianina aloha tsisy esana salamtapy ka zao no izy tsy mahajanona eto tsony aho. mandana koa mandefa tsy misy nanakanina. manahoana monsieur? Monsieur Rivo, ina vaovao? Miandry anga ianao? navelako tapitra mihitsy aloha fanazara-tena anareo vao nanantona. Ka ndao hiaraka raha zany e, miakara ato anaty fiara. Sotra andotsika hiaraka nala etaeta kely fa mafinaritra ny fionany mba mifandombery. tsy zany anefa misy fotoana vonjenao nga vetivety ihany ange aizany dia ifampijerijery fotsiny tsika. tsy hoe misy fotoana ho vonjeko tsy akory fa mety zany e, misy toerana efa falehako tsara be ary. Ina raisinao? Jeune fille, hitondray whisky double anankiroa anay. tena tsy am'izany ara mse. Fa hoany, inona ary raisinao e? Aleony ana jus naturel. Jus papay re atao azafady. Zay kia, dia hitondray grillade de fruits de mer. Misaotra. Nanao ahoana ny mission ale? Oviana tavaverina? Tsy nandeha mission fa tany Antananarivo. Ay, ina vaovao any. Mieto ny maly tsy miova ihany e. Maininy akoditra ny akanjo lena ny orana. Tsy zany fa nisy fahoriana e. Oay, mamangy amin'ny fahoriana ry se. Azafady, olona akaiky. Misaotra, anatery voasary makirana re tsy hinanana ny reto. Tsy zany fa ampisehoanao antiary tsira. Ferapara. Fa ahoana? Olona fantatro ve? Aiza hoe vakiko ry se e? Raro l'olona faniriny aina Hortensia. Izy ty Rivo to any tany razanay ny fahasanana andevenana. Rehefa mivahiny 2.7 taona. Mijery an'ireto fianakaviana fa tsy misy fantatro. Ny sary koa tsy fantatro. Fa mamangy amin'ny fahoriana ry se. Inonao ty maty ty? Mivadika. Mivady? Mifaniry ve? Faniry? Dado, efa taitra ve dada? Dada? Andray dada? Maimbotoka be ato? Nisotrony dada daholo ve zany reo tafangy mitsingidina amin'ny tany reo? Inona zao e? Mifoaza ry dada. Andeha iangona? Raha iarina. Kay. Ofa efa mipetraka ry ahy. Ahoana? Dada. Fa maninona nge dada manao an'izao e? Kay. Raribe ny lohako. Misy inona ary volana? Dada, dia amin'ny firy alina ve dada vao mody? Tsy mba vao marika dada kory fa zany na mofaravarana ny dada alina. Zany ve? Fa taiziny eny. Ako raha mangatsika fa maina be ny tendako. Sady anasako maso. Ndrisy ry dada. Tsy mba neferinao ve fa natao ohatry rery tato ny andro fahatongavanao e?
sady nieritreritra hoe sao dia maninona tany ianao. Fa resaka tsika rezineny akoranao sotroko aloha. Andriamanitro amfio mehoery. Tiany ranony dada ary misotranaka. Avy mipetraka eto akaiko eto zany zanako zany. Misy zavatra fafa mitrangamiko ry volana. Tsy fantatro ny mahatonga an'izany fa manofo foana olona ray izany foana. Dia rehefa taitra maraina kizitina sorena tsy dia hiresaka. Ny eritreritra ray dia aneo fitiavana nareo vady aman-janako. Ny ray mandafa tsy nareo ny tokony hanaovako an'izany. Maninona? Miady ny saiko sy ny fanahiko dia mamono eritreritra mitoka ry volana. Fa olona iza le nofisany dady? Olona efa maty. Olona efa maty? Efa maty. Le hoe faniry ve? Ahoana ny alalanao fa faniry no anarany? Manofo miteny ho ny dada ozy izy neny. Demony manangatra tsy mifaniry izany ry dada. Tsy demony izy ka tataraiko amindry zava-misy. Efa taitra dada aloha fa andeha angona amin'izay aka. Aza makany am-piangonana izany ianao. Miangavy re ahy. Ianao iara-mbola tia any zanako. Nisy gazety nentin'ny neny tamin'ny herinandro angambiny nilaza lozam-pifamoivoizana betsaka. Tadidiko iny. Dia nanomboka ny alina avy namakiko an'ilay gazety aho no manonofy hafahafa. Olona nyray lycée taminay tamin'izany. Le hoe faniry ve? Le faniry ve le lasa vehivavy aloha Vehivavy faniry ka? Sy mpandada taloha zany tsy mpifankaty zay fa mpinamana be niarany nanao volet fotsiny. Namana efa adiniko tanteraka ny fisiany satria tsy mifankahita tsony rehefa afaka baka. Izy tamin'izany mbola classe de seconde. Ka isaky ny alina nge hono dada miantso ny anaran'izany faniry izany foana ozy izy neny. Fantatro fotsiny hoe manofy hafahafa fa tsy tadidiko hoe inona rehefa maraina ry volana. Sorisorena be fotsiny tsy haiko hoe maninona. Fa mandana karakara sakafo maraintsika aloha fa noana ahy. Zaho aloha hoe faninana Zaho nge ho andeha hiangona amin'ny dady. Zaho rehefa tara angamba izao. Mandana tovy izay fa isolo-akanjo fotsiny dia hidina any. Tsisy fromage hinanana ny timofo sy atody ty. Efa misy tobe ro fa dadako izany. Eny ary. Taiza moa le resantsika farany teo iny? Le hoe lehilahy ve sa vehivavy ho le faniry? Tsy izay ka. Le hoe lozam-pifamoivoizana tanaty gazety. Fa maty tamin'ile lozam-pifamoivoizana ve zay le namany dady? Andraso aloha. Ny maraina ny namakiko an'ilay gazety nisy olona ndray lycée tamiko taloha nitady resaka tamiko. Tadidiko le ndray sabozy efa elaela iny. Avy nanao fanasara-teny tsika. Lehilahy lavalava mahihy le izy nanao kasikety manga. Omaly koa ary izy mbola hitako ny resaka tamin'ny dadandraiko. Tadidiko mihitsy ny tarehany. Iny rivo ny anarany. Rehefa nresaka izay tamin'iny dia laza izy hoe mpivady izy faniry. Tsy niteraka ondry zareo. Dia nilaza nanao mission tety Tomasina izy dia nivadiny koa ny manao mission fa any amin'ny faritry Fianaratsoa. Fa izy indray anainga ny alina iny any Ambatondrazaka indray. Tsy tadidiko anosy boribory moa sa tanetim-boangy. Inona koa zao ny antony tantarany any dadany fiainatokantrano any? Resaka mifampitototo fotsiny fa hoe samy tany atsira be taloha izay fa andeha ho any am-piangonana amin'izay aloha ka. Mbola tsy tapitra ny zavatra tiako lazaina andry le omaly iny nampiseho afera-pary izy fa hoe efa voalevo ny faniry. Nitamberina tao an-tsaiko daholo ny fiainana tany amin'ny lycée. Ny mpinamana niara-ny lalao, ny vazivazy sy ny adiady madinidinika tamin'izany.
Sany koa ve tsy efa ela be za azy efa ho 7 taona indray roapoloko. Eny efa 5 taona lasa fa ohatra ny voamaly. Fa ahoana ny nafatin'ilay vadiny izany narary sa tapaka lalan-dratra ny AVC? Teny an-dalana tamin'ny lalam-pirenena fafitony anelanelana Tsirabe sy Ambositra misy an'izany tetezana hoe fatita zany. Mifantona tamin'ny fiarabe mpitatitra entana hono ny fiara kely nitondra ny vadiny dia tsy mifanapohanga zany fa efa samy tafiditra dia tao hoe koe le mpamilo no mahateny eo fa le tamin'le fiarabe tsisy naninona. Le faniry zany netana tany amin'ny hôpitaly? Le zareo tamin'le camion zany no nitantara tamin'ny rivo fa tsy nisy olona hono teo aloha fa sokatra fotsiny varavarana. Fa nakaiza? Telefonina misy lehilahy miantsoantso no teo ambony sezy. Telefonina le faniry? Satria nifampiresaka hono izy mivady tamin'io fotoana io dia renirivo daholo koa ny fitrangan'le accident. Andriamanitro, mampalahelo be ry ranga. Dia io allo ihany zany dia nanohy nandeha nakany amin'ilay toerany rivo fa tsy nivily nakany Ambatondrazaka indray. Tena kaiza zany le vadiny? Latsaka tany ambany tetezana. Tompo, mamindrafo aminay. 3 andro sy 3 alina vao hita ny razana nentin'ny rano. Jesoa, mianta aminao zahay. Zany ny resaka isirivo malitro volana. Vakivaky na lahelo mifokona mahaka le ferapara. Rehefa nisaraka izay dia mbola nijanona tao amin'ilay resto-bara nanala ny ala heloko tamin'ny toaka. Avy eo netiko ny fiara dia nakeny amoron-dranomasina sy ny tavoahangy fa dia hitokana horery nitady fanginana fa nangitakitaka ny aty fanahiko. Tsy te hody ny masoko nibanjina ny faravodilanitra mikitroko ny aizina kanefa fantatro fa iona ny ranomasombe sy ny lanitra. Ny ovitrovitra ny ranomaso sy ny sento ny vatako manontolo. Miezaka namantatra ny tsy takatra ny saiko. Dada, maninona ianao e? Mifandravandra nefa tao tsy mahita. Dada ho dada. Faniry. Dada, raiso ny tanako roa ndao hivavaka. Rainay any an-danitra. Mahasepitra ndriry volana fa maninona ty? Ino reto etindry reto? Fangasy no dia any pasy mazava. Ary ino ty mampangovotra ndry? Matahotra. Dada. Misy inona? Aizy dada? Any an-trano mampatahotra be. Anaraka neny aty. Misy inona ary volana? Ny ala tany ankeo maraina lazy ndry fa hijanona any amin'ny dada. Fa ahoana indray zao? Matahotra neny. Fa be dada. Mivavaka izay dia mifandravandra be anay sady mena maso dia nitsangana tampoka. Niazakazaka niakatra tany any efitranonareo izy dia narahako. Nisavazavainy ny akanjo nanaovany maly hariva sady natsipitsipiny eran'ny trano. Natahotra be dia nandositra nakany any efitranoko. Nanangona an'izay akanjo azoko nentina dia nitsoaka. Ao izy fa tsy fantatro hoe maninona. Ao aiza? Ao an-tokotany ao ve? Naozaka ao an-trano ao e. Neny misy temony dada. Misy matotonga manao an-tranontsika ao. Nahita matoto ve zany ndry tao an-trano? Misy faty manangatra manaraka ny dada ry neny. Matahotra. Fatiniza manangatra ary volana. Le faniry neny. Faniry iza? Le lasai neny hoe sipany. Maty ve? Manangatra? Kefa hoe matono. Andao hivavaka fa demony zany. Aiza ny baiboloko? Ao andao alikanga antsika.
fona aminao, atorako aminao ny talaoko, mafy ny atina ety atany. Ianao lehibe fitiavana sy pehindra fo, mpamela heloka, mandotratra amin'izay fahadizoko vitako, na tamin'ny teniko, na tamin'ny nataoko, na tamin'ny adidy tsy vitako. Fotako zany, fotako lehibe, ifonako, mamindrafo amiko fareraka, torovana fanahiko, arovy atobo, tafio ny herinao masina tanjaka sy andresy ny heriny maizina. Irao ombary eo araka anjely, Masony Maria, ianao le reny be fitiavana, vavao anay mpanota, Jesosy ako be fity, oneny reny foko e. Amen. Rehetra mahavarena andry fa tsy tetehany io eny io atao loka. Ireo ovy sy karoty ireo koa ny atao fangaro ny famanina sy karakaraina. Efa manao aka. Ao ary apiko ndry e. Meo antsy hafa. Neny io? Malahelo any dada. Efa herinandro tsika izay no mipetraka aty Tanamakoho. Omaly tokony nampanao anay entraînement izy dia tsy tonga. Fa naninona izy ny tsy tonga e? Mandana mbajery eo any am-piasana izy rehefa le mirava atoandro iny iry volana. Tsy tiako makany am-pahasamazava raha hariva sao dia misy inona any. Maninona nefa raha mody amin'izay tsika e? Ndao morony eny a. Izay, vita reto fa mandana ny efitra raha hianatra indry e. Atsoy ary fisakafo e. Visa le fotoana farany fakahitatsika. Verina toy ny horonan-tsary ato an-tsaiko toy ny voamaliny taloha. Misy angambany tsy tadidiko. Saingy fotoana tokana. Na iriry asianao. Nandray ny tananao anao veloma fa nahita asa tany Antananarivo. Lalao tantara nonjapeo. Samsanganena nazana ianao. Nangovotra tsy haiko ny fefenany molotra. Ianao koa nanidy mafy ny vavanao kanefa hitako fa niara rehetra ihany ro molotra ao. Tsy fantatro naharitra minitra firy sa sekondra firy fandinga tanaty masontsika. Takatra angamba fa hiala tao Tsirabe ana dia tsy voalazako aza satria afaka baka nangano any masonao. Tsy tanako koa fa nangano ano mety sampiteny atratrako ianao nanafina ny tarenao sady ny teny mora hoe Velomtsiry. Niataka tapiko ianao nanome lamosina andositra saingy mifikiriko ny sandrinao ny fanatrika itsika samoraraka ny ranomaso. Raha tamin'ny fotoana io ianao ry faniry no ny teny tamiko hoe mijanona avy dia nafoko ilay asa izay nofinofiko mba ho tanteraka efa hatramin'ny fahazazako. Saingy sady ny tomany ianao ny tobotoboanao totontry ny tratrako. Avelonao ahy e. Avelonao a. Tsy tiako ianao. Tsy tiako.
mahafinaritra niodina tamiko ny tany aman-danitra latsaka ny tanako ny tazona ny sandrinao nanako ako tao atsofiko ny teninao tsy tiako ianao tsy tiako niondrika dia niodina kanjo mifehezinao avy tao aoriana ny tratrako sady ny ondananao mafy tsaroko tao nitresaka ny foko nanatrika anao miadana mifandray ny tanatsika mifandinika tanaty maso kotsan-dranomaso sasy ianao toy nisy hery tsy haitoaina nampifanatona ny tarehintsika ny fampitady ireo molontsika ary ny fanoroka toa tsy saraka tsony naharitra firiana tsy fantatro ny andro fantatro dia diboka sambarana ny tenako manontolo natosika eo mafy ny tratrako ny sarako ireo molontsika dia lasa ianao nandositra tanaty tomany mampalahelo be dada ao sady tsy haiko na marary na maninona fa taiza izy ny tandre tany ampiasanany tany ampiasanany any tady azy dia ory zareo hoe nasainy lehibe anaka congé tapabolana hony izy dia tsy miasa aloha fa rehefa sitrana vo miverina dia nakany an-trano fa marary ahoana hony izy tena hita azy indri tao izy fifanandona ela be avo mivoainy nisy olo-kafa nga tao tsy nahita tsy tao ve le faniry trano mikorotana be aza ny hitako sady mitovaka fofotoaka be angeriny iny dada ohatry ny olona avy natofa avy-bongomaso dia marary ahoana ny fahitany volana azy ka tsy fantany azy neny nidiniany ela be izy miboretika rehefa miteny mamo izy zaniko izy aloha mamy fa na dia izany aza ve matoko ange izy nasainy tany ampiasana tsy asa fa hitsabo tena dia hitany zareo fa marary izy izay mamo izy zany mankany ampiasana ny koinina indray fa matoko volana fa tsisy olo-kafa miara-mipetraka aminy ao iza koa morona eny n'olona tamana iaraika hipetraka aminy ao zavatra mikorotana sady maimpotoaka ange ho any araky ny trano asa koa dia ahoana no nataony rehefa fatany fandry niodina fotsiny izy dia niditra narahako dia lasa izy nakeny anjoro-trano mipetraka tamin'ny tany dia nitomany sady nitazomy ny lohany dia tsy niresaka akory izany nareo ao mipiredidredika be izy sady manondrotondry etseroa mitazona taratasy tsy ako ohatra ny hoe ferapara angamba iny angamba izy ny hoe mahita zavatra tsy haiko hoe matotoa angamba fa zana atao ohatra dia lasa aingana mivoaka nandositra mihitsy azy tsy mijery anay so miandry latany mampiraiman anay teo dia tsy tonga ela fantatra tsy maintsy akity dia nakaty tsy maintsy mibosy mibaka efa kaiky ahoana na vaovao fa faly aloha efa mba misy mitady any aty erako nalahelo kely fa tsy mijery anay la antsona le malamafy nalahelo kely mihitsy hoe faniry ao fa toko-baby amin'ny takolaka za idongy eto koa ataovy ao fa ampiko ary maminge zany tsiry tsy enao ary ariva fa nareo miravaloanay dia andraso dia aterany lako nareo aza petsaka miara-mody foana ao ka matiko ela miara-mody amiko elako zany iny bandy eo amin'ny seconda iny aza miaraka aminareo foana ao rive vita zay nge seconda be fizangary klasy aminay so dia mahasositra zany fanirika ianao ko mba misisitra be makamo
Alors je n'y dis sipako finina mihitsy tsy sipako izany raha ny fonatra ny mba vaty mangatsika dia tsy miala izy raha tsy vaton'io mba vatinay naro aza amin'ny resaka tsara eriko hitako angereny alay vo raha rivaka tandre malozany tsiry izay fa lasa biso toraka avy aloha tsy tia nylazana izy to mba tsotra be ngelery sady bogosy marianina eo raha riva korotana be saiko tsy mahavita nininna fa makamadoly zay ataoko misotro tokany mba azahoako fahafinaretana dia matory ka manany mandro sakafo aza mitranotsy mifafy mikanjoko miparitaka tsipitsipiko etsery eto anjoro-trano eto fotsiny any torevaka eto leo lahy miezaka fa tsy alohalohany zany rehetra zany aloha asiana hodirisika indray aloha dia matory kely tsinotsinona manahoana tompoko manahoana ro mianaka manahoana raha mise azafady mba hantany izay mianaka aiza moa no misy any réanimation fantatro fa nareo ny vady aman-janaka monsieur Tsiry da didiko ny tarihan'ity zanako aty tsy azo dirana any fa tsara aloha raha miandriandretra isika io zao misy sezalahy vitsy dia andao iny nipetraka tsy afaka mahita ny vadiko ve zany ka ny dokotera mihitsy ny tsy mamela ho any fa tsy zangy za mantsy no nitondra ny monsieur Tsiry fa efa tsy natsiaro teny izy tao an-tranony dia rovina zany izay mianaka vao afaka mahita azy tompoko azafady oay azafady rivo aloha no anarako ray lycée tany Antsirabe zay taloha za ndray any Antananarivo no tena miasa dia reko fa ty Tomasina izy miasa dia nataoko izay nionanareo lahy ay monsieur Rivo zany no nitondra azy taty amin'ny hôpitaly dia ahoana marina zany no fisehoan'ny aretiny ka nitady azy tany ampiasana ny teny Anjoma fa ny tany nanoro an-tranonareo tena pasy mazava sady nanontany olona ihany nikapokapoka sy ny antso satria tanila mivaravarana kanefa dia tsy nisy namady no ny elaela niditra ihany izay no natako azy efa nidaboka tamin'ny tany sady tsy nietsika tsony raha teo rehefa nanantona dia ay vatany efa nangatsika tsy natsiaro tena no hitako niantso olona teo amin'ny manodidina hanampy ahy dia izay nitondrako azy ety niantso ny tany ampiasana any avy eo dia zareo ny tany indray no niantso anareo ahoana maty zany ny vadiko maty tatary volana Andriamanitra veritsika ny volana nahoana renolozanao sady zay ry Tsiry maty ve zany tatariny dada madama mitony aloha nareo fa ato amin'ny hôpitaly any isika mbola mitsabo ny dokotera tsy natsiaro tena fotsiny izy fa tsy hoe efa maty zany kosa dia mararinina zany tata raha tsy maty indray rininy ka ianao ihany inge tompoko no nilaza fa vatana mangatsika vatanao azantaingana re zay fa lelafina felatananao monsieur aiza koa ny dokotera ato zany hoe ny dokotera aloha tsy tafaresaka tamiko fa
avy hatrany dia nampidininy any amin'ny réanimation fotsiny izy. Maratra be zany izy. Nisy mpangalatra zany namono azy. Ny ratra hoe hitany masoko aloha tsy misy. Mpangalatra tafiditra tao an-tranonareo indray tsy fantatro loatra. Fa dia nisavorita ka sady mikorotana be aloha ny tao. Nisy nangalatra ve zany netantsika rineny? Izay indray aloha tsy fantatro. Vera vaky dia akanjo mba amin'ny bakiraro dia tavoahangy maromaro dia seza menjera no miparitaka eraky ny tany. Dia inona zany mahazo any dada? Ny infirmiera nandrainay fotsiny ndraiky ny teny tamin'ny ropibata hoe tonga dia any amin'ny réa fa tena koma io. Koma? Ino zany koma rineny? Raha ny fahalalako azy aloha dia koma etilika. Izay no nahazo azy. Fa inona zany? Zany hoe tsy fahatsiarovan-tena noho ny fibobohana toka be loatra. État comateux zany izy zao. Faniry, aiza lahy? Aza manao sangratsy moe. Aty aiza? Overy aty anaty ala ty nge fa efa miariva ny andro e. Miverena amin'izay moa fa mampitebiteby. Andrehitra fa andrahoana sakafo fa tsy matady an'lany aka. Eto ny ady tsy hitany ao. Faniry, ialako manaitra. Fataiza lahy? Zaho miditra tao anaty tanty averiko. Ndao andrehitra fa tsy. Ary laha ty dia sary tahotra. Sary tahotra kely moa izany malalaka izany ao aroroan'ny chéri e. Tsaka rano fa tonga dia areto ny kitay. Aza ela be ihany fa efenako indray se tsirikeliko e. Tiako anety chéri-ako ty e. Zako ty alangy dia aza hiafika fenan'izany fa tsy tiako ka. Toerana paradisa kely zao koa ve dia apatahotra e. Tika rery aza ny tiako atao anaty tanty. Rose takolakin-dry. Tsara bikely tsy laty tena en forme. Nga tsy efa hitanà tamin'izay manao voly ireny ka. Amin'ilay sorta misisika kely dia miondrika kely miandro baolina miainga na milatsaka. Tiako mibekabetaina. Danty tsiry mibisako fotsiny kosa ve? Miendrika ny feo ny fomba firesaka miantanta kely. Tiako toly tsy sany teny hafa miainatra fotsiny. Andray zany efa mba nanao fihetsika ho tsikaritra lahy matetika ery. Rehefa mety sy mahazo izay dia mangata maso any amin'ny lafona aka izaho tsy mijereny akory. Elaza biako mahazo kely dia mangaritra tamin'ireny. Zaho mody miandriandro foana rehefa vita ny matrako. Iteny lahy hoe ndao hiaraka. Zaho koa aza mipetraka fa tsy mandeko miandro hoe anatiny lahy. Dia raha ny teny zany hoe ndao hiarakantsika dia ahoana izay lahy? Aleko fotsiny hiaraka ninona. Kay resy sady tantara efa elako izany fa zao sika efa miaraka. Fotoana efa ela be aty ariana fa samy manambady. Siria raha ny fandriako mafy tamin'ireny dia ialany voaloham-pitiavako nanolorako ny fahadiovako. Nanantena foana taorian'iletsika ny sarakiny fa mbola hifankahita. Naresorivo aza ny vadika. Kizy nangataka vato rehefa tsika lako tena naika. Zao sika efa tafahoana ary dia andao ararotina ny lerana ny fiditsy tanteraka tamin'izany.
miadana tsara aloha zahay ao ary atoko dia ny sofoko mety zany dia eto indray dia eto koa tiako be zany. Manahoana dada zaneny? Tsy isy fivoarana fa mbola tsy mahatsiaro tena. Zany ve? Efa 3 andro sy 3 alina nge izay. Fa ahoana ho sisy ny dokotera? Nanao visity ve? Mandalo mijery azy matetika eto ny infirmière. Tsy milaza ninina ary zareo. Inona ny etindre? Sakafontsika sy koso any dady reto. Tao reto sika hivavaka. Makanisa fa tsy amin'ny ilany azy dia raiso ny tanany aviva zahavy eto. Andriamanitra apetraka eo am-pelatananao ny fiainanay. Io zahay Jesosy, ianao ilay nitsangako velona sy naharesy ny fahafatesana rehefa tany amin'ny fiaina tsy hita 3 andro sy 3 alina. Omeo fahasalamany tsiry amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny Fanahy Masina. Amen. Maheno angamba dada zaneny a? Sary volana fa izay ny vavahaditsika foana. Tsy haiko fa ohatry ny reko ny tanany na mihina keliny dia ny masony koa ny esika. Tsy andeha any velary faniry maninona raha emotra sambatra nandritra an'izay 3 andro sy 3 alina ny anoantsika fitiavany izay tsiry saingy efa tapitra ny fotoana ny menady tsy maintsy varanako ny ity. Za mbola te aloha inona ialako izany le nandritra ny 3 andro sy 3 alina ireny dia roviana indray ilany makaty. Azafina mafy be kosa ny tanako hoe sakoza ngetsy tia nefa tsy maintsy. Dia zao ve zany ny fotoana farany? Adino ny fiarahantsika ry tsiry Nadino? Ny anadino sarotra zandry faniry za tsy anadino naizanaiza misy an'lahy na lavitra na akaiky na hoana no anadino. Ka so ny ingela ny fiainatokatranareo mivady ry tsiry efa io ny fiaranaka aleo ahidra amin'izay velony tsiry. Faniry mbola ihany tsika indray andrany. Volana ohatra miteny izy ndana miantso dokotera aingany. Way ohatra miteny tokoa izy rineny. Tsy dokotera aingany ianao. Za nafisafy ny tanany fa manomboka mahatsiaro teny izy raha zany. Tofo ny vavany ianao salazainy neny so dia mangeta ety izy ohatra. Neny misy raha maso kely ny masony. Mandana miantso dokotera aingana rery Volana. Sirio mare afelahy za ty miora Volana koa avy eo efa niantso dokotera izy mifoaza amin'izay tsiry tianao izay efa miverena moa malahelo an'lahy izay tsiry ho avy zareo taitra ve izy? Way azo maninina mbaravarakely neny fa tsy manafisafo azy indray miteny ve ho dada neny fa maninina eny mitomany
ve dada? Kosa dada koa. Teny kely izy ka. Ay, ahoana Faniry. Ampandrosoa eo amin'ny fandraisam-bahiny izany olona izany fa hamangy angamba. Ho avy ah. Aleony eny makany fa zaho mbola manolo ny akanjony dady e. Mandrosoa ianao tompoko. Manao ny madame Miora. Miala tsiny fa zao vao afaka mamangy anareo. Tsy izy tsiny fa efa betsaka ny fanampianao teny amin'ny hôpitaly anie Monsieur Rivo e. Mipetrapetra? Sotra, raha volana teo aoriana vao tonga aty. Betsaka ny asan'ny andry ato aorian'ny fahalasana ny vadika. Manao ny nareo aty? Manao ny tsiro izay? Efa mihatsara izy ka. Efa miova be ny fahasalamany. Ay kosa. Tsara zany. Isaorana an'Andriamanitra. Oloa, mba afaka mijery azy ve? Manao ny tonton? Manao ny volana? Akaka ihany amin'ny namako aloha neny andikako lesina fa dada matory ao a. Ay matory izy? Ie, ilosaka aloha tonton a. Andao ary? Matory zany izy aoko. Sa hijery kely aza any anefitra ihany ianao? Allo izy atory fa zakonge mbola afaka miveriny. Ianao ve dia hojerena fotsiny fa aleo aloha ka ranom-boankazo kely ary. Ianao koa dia misahirana madama. Zavatra kely tsy mahavalo ny fanampiana nataonao anay za Monsieur Rivo e. Efa retsiraisina fotsiny resaka efa tsy hoe foroniny e. Marina raha tsy misahirana indray ty ianao. Io, atovy re. Fa mba misy zavatra anontaniako anao a Monsieur Rivo a. Faniry moa ny anaran'ilay vadinao? Faniry no anarany. Efa mpinamana trinela zany nareo mivady sy tsiry. Samy nianatra tany amin'ny lycée tany Antsirabe tany daholo izay. Itsiry zokinay fa classe de terminale, moa izay sy Faniry mbola seconde. Tsy zany fa melohan'ny natserovany tsiry tena teny amin'ny hôpitaly mantsy dia ny anarana hoe Faniry ny teneniny. Tena azafady rehefa mamofota mandra Monsieur Rivo a. Napiasa mafy ny saiko mantsy le izy. Miala tsiny fa ataoko mahitsy be re. Nono a mpifankatia very zareo taloha. Ka tsy mpifankatia zareo. Mpinamana be fotsiny. Samy mpilalao baolina. Zany. Sao dia mba misy sarin'ilay vadinao any mba azoko jerena hoe? Misy ato anaty poketrako ato. Azoko asehoanao tsara. Reto ny sariny izay tsy misaraka amiko mihitsy. Tena tsara taretra tompoko vavy a. Sariny tamin'izay fonom-bola vao niaraka iny. Fa ty anankiray ity izao no sariny napetrako tamin'ny filazana manjoa amin'ny fanaoram-polo taona mahery ireny. Reto fa misaotra betsaka Monsieur Rivo a. Fantatro tsara ny vadinao e. Tsy nahita tovovavy niaraka tamin'ny mihitsy tamin'ny tany am-pianarana. Na dia hoe betsaka aza ny sarisary zoro taminy. Izy raha teo nalaza teo amin'ny fanatanjahantena. Izay indray samy stagiaire tao amin'ny radio nationale no nifankalalanay. Fa ianao ty fahanako resaka eto fotsiny. Andao any anefitra raha hijery azy ianao e. Asa mety efa taitra konga misy izay. Lozako kely ary aloha nareo amin'ny rahalahy e. Misaotra madama. Mipetrary sy Rivo. Misaotra mamangy. Za aza no miala tsiny amin'izay fa zao vao mba afaka nandalo. Manao mission eto Tomasina zany izay io zao. Ka amangy an'izay mihitsy anie no atondehako aty. Mialohan'ny tena tapelany konjeako.
mbola tany amin'ny hôpitaly sy no hitako farany tsinona zao efa tena sitrana tsara ny fahitako anseko tsy misy akony amin'ny fahasalamany se zany le komata amin'ireny tena isorako an'Andriamanitra se sady isorako ny vady aman-janako tamin'ny fikarakarany saika tapaka lalan-dra ihany satria efa somary ndraikitra ny lelako dia ity tanako avy ity tsy nahetsika firy fa zao efa mety ka ny fitady dia kokoa efa miverina tsara sitrana ka dia mahaiza makaina tsara fa ise zao manao ahoana aloha tena mafy ry se zany maty vady fa makahery misaotra fa misy zavatra tiako anontaniana se ihany inon'izay nresaka izay sy ny vadiny se fa hoe nisy fotoana nanona fony se dia manonona ny anaran'ny faniry foana ary melohan'ny natsiarovany se tena aza mbola ny anaran'ny faniry ihany ny teny voalohan'ny tononony se zavatra tena nampiasa ny saiko tokoa ry se ary nitarika ny famoiza-bolalina tamiko ny fanofisako lava nampikorotana ny tokantranoko mba azo ny se tantaraina amiko kosa ve ao fa lazaiko ndray andro namaky gazety mitatitra loza-pifamoivozana tamin'iny RN7 tonga hatrany Toliara iny torinan'izay dia manofy hafahafa amin'ny alina milazo miora fa manonona ny anaran'ny faniry ary hafahafa be hono ny fihetsiko fa toy ny olona miady sa maninona fa mivokofoko zany ve raha ny filaza miora dia matetika loatra le izy misy fotoana tsy tadidiko izay nofoko fa rehefa maraina kizitina sorosorena mila vany amin'ny vady aman-janako tsy ahotsy ahoana izany hafahafa tokoa zany fa metsoro manoatra ny temiko ry se raha tsaroany se ny ona voalohany tsika ndray asabotsy tadidiko tsara avy nampanao fanatanjahanteny se ary ny alina no tokony andeha ho anatrianaka anao mission indrindra ny alina iny ny tsaroko fa nanofy amin'ny faniry voalohany satria ny resaka ny momba nareo mivaditsika ny resaka ny fiainana tamin'ny mbola tany amin'ny lycée dia ny alatsinainy nanaraka niny namaky gazety ny tatitra loza-pifamoivozana se ny alina sabotsy iny navady an'ny faniry tsy niserana tao an-tsaiko ny hoe hitrangana loza-pifamoivozana havady azy kanefa dia nanofy azy nofy hafahafa fotsiny mbola teo ampiresahana telefona izay no nitsanga ny loza iny sabotsy alina ve fa toy izany aloha le fitantarana ty moa somary misy elanelana vao tonga ny gazety fa ny gazety ny Alarobia no nitantara ny fitrangana loza teo amina tetezana iray anelanelana Tsirabe sy Ambositra ary nitatitra fa 3 andro sy 3 alina ny karohana vao hita ny vatom-behivavy ny aran-doza izay latsaka tany ambany tetezana ka navalany rano tena mafy ry se namadibadika takila tamin'ilay gazety nahita filazana manjoso saingy tsy nasiako ifandraisany tamin'izay loza ary indrindra tamin'ny faniry satria tsy fantatro ny anarany ny sariny raha teo koa tsy nahalalako azy azafady fa manapaka ny resakareo manatra dite sy mofo vetivety fotsiny misaotra miora sady makatorana ianao fa resaka tsara horenao ny ataonay zany ve so dia manelingelonako parisa delany ataonareo anka tena makasika ny rehetra le izy makatoerana madama dia toiziko le resaka lalovany masoko fotsiny daholo ny anarana rehetra tao amin'ilay filazana manjo ny amo rehefa ohatrany io dia nitoerana andevenina ny tena vakiako so olona mpiray tanindrazana aminay ihany le maty dia izay ny tamin'iny andro Alarobia iny dia tsy nisy nahafantarany se mihitsy zany fa hoe ifaniry le maty tsy satria efa lazaiko tamin'izay teo nanomboka ny alina io Alarobia io nanofy azy matetika ny alina le sara inge ho azy tsy nahalalako fa izy ny anarany ka ny anarako koa ange tao teo amin'ilay hoe ny vadiny tena zamena tsiny ary se fa tsy fantatra na ny fanirina ny anse
afahafa izy ry monsieur Rive rehefa matory amin'ny alina. Rehefa maraina dia kizitina tsy hay izany. Tsy hoe ry fotsiny aloha ranabavy fa tsika nefa mifakalala sa ahoana? So dia hafahafa koa. Toiziko ilay resaka. Nanomboka teo niova ny fifandraisana mianakavy tato an-trano. Lasa nilanila vany ny tezitezi-pony izany a. Fa nga zany fotsiny lasa mpisotro toaka ary tsy mody raha tsy alim-be. Ifona korimiora. Ifona ko aminareo mianaka. Toizo ny resaka reo fa misy zavatra tokony ambandriana aloka. Miangavy anao miora. Mijanona fa zava-dehibe loatra mahakasika ny tokantranontsika izao resaka izao. Tsy zaka kosa nge zany ry monsieur Rive. Rive mantsy tony tsy misy izay sy ny zanako ato an-trano. Zaho moa misitaka tany amin'ny papako. Mivolana saika nijanona ihany. Saingy tsy nahazaka dia avy koa izy nanaraka. Ka vao mainka nanapitrotraka amin'ny famoizam-poko ny fandozanareo ahy. Hitako tokoa moa ny fatairan'ny se tamin'izany verina teto Tomasina ary nampiseho an'ilay feraparako. Nanomboka teo dia nikorotana ny saiko. Manofy lava azy tsy nisy fahafinaretana ho any andavanandrom-piainako. Izay mianaka nge monsieur Rive tsy hoe faly ny andefa tena tsy zaka le nataony. Rivo atao ve ry fotsiny re? Ieny Rivo ka tsy zaka kosa ho ako. Olona mivindavinda, mila vanina, lasa mpidoroka, mody alina. Kosa ka mampalahelo be zany. Nitady ansehanao veloma fa ody Antananarivo no nahita ny seny valapatra tsy natsiaro tena. Dia hono ary se misy saro mifaniry ve any amin'ny se any raha tsy matizo? Fa mbola ataonao inona koa zany? Ianao kosa misy aty? Nareo laka ka. Aiza ho ery se jereko? Miverina indray tsy maninona ka? Ohatray tsiry fa maninona ianao? Zao le ahiko. Maninona se ny valoarika ary tsiry? Marary ve se? Sao dia tsona dokotera ary. Ka reny sary reny indray zao io. Tsy maninona fa taitra fotsiny jery an'ireto sary reto. Ty sary ty ve no tamin'ilay ferapara? Iny fa ty sariny ty tamin'ilay mbola tany amin'ny lycée. Tsiry so dia marary ianao io Inana fanafody? Magagary izy benata. Ty endriny amin'ny sary taloha ty foana ny tarehiny hitako rehefa manofy azy misotra indrindra tamin'ny fanasana ny aran'ny sakafo ry izy telo mianaka. Ny fiarahana nahafinaritra. Ny sakafo nahafa-po. Ny kibotry voky amin'ireny efa lavaka be. Dia efa nanao an'izay mety ery nareoko. Mariny. Fa dia misaotra irery izy telo mianaka. Izay ny tena falina nasan'se. Be koa ny vitanao taminay Ny fanampianao tamin'ireny teny amin'ny hôpitaly ireny anie tsy kely ry Rivo Ny famangina sy ny sisa, ny vola laninao. Zavatra tokony nataoko sy vitako ihany reny. Andriamanitra ny tena isaorana. Nanome fahasalamana ny sesina andamina ny tokantranonareo. Marina izany. Dia andray fiaramanidina hiverina ny Antananarivo izany sera riva. Hamonjy ny akany sy ny asa. Ny fiainana tsy maintsy mitohy ary raha mbola velonaina tsy maintsy izay. Dia mirarisoanao re izay Sotra ranabavy mbola nomanomana ny entako angatadalana aloha. Araka le resaka teo alaiko any amin'ny hôtely se dia ateriko any amin'ny seranam-piaramanidina fa anatitra azy mianaka aloha. Ay, miandry any azy zany Zay ary fa dia velomy volana. Velomy ranabavy.
misy araka fa efa niantso ny mpandery zareo dia loma dia mbola manatitra ny fisaorana ihany rehefa mba miakatra ny taninarivo dia lazao zay dia any miontsika tsy atony mihitsy zany ka aloha mazoky mampamangy azy mianaka any mba misy fangatahako raha sitraksay lazao mba meoara mety le sary mifaniry tany amin'ny lycée fa zany hoe diso oako zao azafady veloma raha zany re zany fa azoko menanse ihany inge saingy so mampiteraka olana mitokantrano sesy ny fahasalamany se indray inge za mbola manana sariny hafa matokisa efa tsisy an'izany tsony akory tiary zay fa veloma mandram-peona fa efa mandondona be tsy mpiasa ny serana anitsy zany miveloma raha zany re misaotra zay natamiko fa tsy azoko miverina mamaky an'ity fera-parity ihany sady mandinika ny sariny la atony ferahantsika ry tsiry Nadino ny anadino sarosandro faniry za tsy anadino naizanaiza misy amin'lahy na lavitra nahakaiky nahoana no anadino ka sao ny alingela fiainatokantrana ry mivady ry tsiry efa io ny fiaranaka aleo ahitra amin'izay velomy tsiry faniry mbola eo mitsika ndray androany inona ry faniry ny dikan'izany teniny lahy zany sady sarahanao avy eny mbola omeny lafampanantenana koa entina tao veloma farany sy ho fanomezam-boninahitra n'Andriamanitra ao amin'ny fiangonanao Betsolany ary apetraka ao amin'ny fasan-drazany ao Betsolany ihany Betsolany Betsolany raha hitanindrazana ange zany zay vao mahazava amiko mbola ihany tsika ndray androany fandray dada ao maninona ao saika antany aza fa misy devoiratsaiko dia midy amin'ny efitrareo ao izy sady menomena ohatra n'ilay taloha reny tsy mivoainy zany ve andao ainga najerena sao maninona ao indray ka matahotra azy neny mitsangana dia andao avy fampitatana neny io andao hiaraka hijery ny datsika zany sanako zany andao raiso ny tanako io dada misy inona manao inona reo mianaka tsiry tsy salama nga volana ro miora maninona ny tsy mitenonareo so dia hoentina any amin'ny dokotera izy ro miora marary ve dada sa maninona ka dada mbola naniditra ao sady mitendrery dia natao ohatra be aso dia miverina indray ilay aretin'ny dada sy ilay angatrako afifiniko ny zanako masina ngezany tsy maninona tsony ahy efa sitra ny dada sitrana tanteraka ao fafako ny ranomasondria ao okizay fa tsiry ino nyreny an-tananao reny maninona koa ianao mandray niny ansy maranitrina ry tsiry sao ny fotoana farafamozana ary miora sy volana tsiry ovononao ve za zay mianaka aveloanao zanako fa zafininao tsy noho ny fitiavako anareo mianaka dia faranako ny tantara
ty fera-parasy ty sary ty no anton'izao. Fona aminao re izay tsiry a. Raha tsy tianao izay tsy maninona fa velao izay andeha fotsiny fa savonoana. Anga tsy avelako andeha nareo ary ho faraveloma tamin'ireo nofo ratsy dia tapatapahako amin'ny antsy maranitra ary dorako eto anatrehanareo mianaka ty fera-parasy sary ty. Record FM nanolotra anao teo telo andro sy telo alina. Nosoratany Radrigadol. Liva, Ralala, Lila, Olravaka no nanome aina ny tantara. Nandray feo sy nanatotosa miaro fi. Telo andro sy telo alina. Record FM, la radio qui touche vos cœurs.